ty fidinan'ny tahan'ny mpandrianjara tamin'ny présidentielle sy tamin'ny législatif nidina be mihitsy midika zavatra be dehibe zany isan'izay tsy fatokisana zany na raha mpividianana misy Madagasikara sy ny fitsarana misy eto Madagasikara zany. Eo ihany koa ny mahakasika ny organisation en général ny CENI PDB ny ahafahana manatsara ny indépendance-ny sy ny performance-ny indrindrandrindra. Naresaka ihany koa ny efitantanana ny vola ny CENI ny budget moa zay efa niteneninay hoe tsy transparent fa nangataka zay mba havoaka ny budget ny CENI. Satria firenena malagasy mila rafitra mijoro araka tokony izy mila rafitra atokisany vahoaka izay ihany tsy nahantoka afatsika mandroso. CENI ankehitriny dongo-toerany fa efa betsaka ihany koa le adidy zay natao teto amin'ity fireneny ity akasitrahany be sy ny maro isa tsy akasitrahana ny zavatra zay vita rentsika nrehetrarehetra ny eritreritra fa hoe idona mirindrintsika raha anao ny fifidianana filoham-pirenena miezaka arak'izay azony natao ny CENI milamina zao ny tany sy ny fanjakany ka tsy fantatritsony hoe inona le zavatra tena tetiavintsika. Tenako manokana sy ny namako zany tsy midongo-toerana tsy mpanao politika zay fa teknisiana ohatra ka misy ny fanapahan-kevitra fa tokony soloana ny CENI na tokony hisy fandraisana fanapahan-kevitra hafa zay tsy manana olana mikasika an'izay zavatra io.